Davara Mascatra.
Manongotsika na dia hoe tenina mbola tsy voafehy tsara raha ity zavatra resahana ity satria tsy afenina fa manahirana ihany le zavatra mitranga ary mahalasa saina zany hoe ahoana ary no mahatonga an'izany rehetrarehetra zany. Tena vakany saina zany mandinika le izy hoe aiza rena nomboana an'ity resaka ity. Ny marina zany dia ny tsara nomboana azy aloha dia hoe maty nodimandry androany après-midi folakandro teo adiny 4 angamizay na adiny 5 tany amin'ny après-midi tany satria zao efa amin'ny 10 alina aminareo donc me tany amin'ny tamy 5 tany ohatran'izany maty Andriamatoa Ieme Rasolo ary manana. Maro no mety tsy mahalala loatra ny Meme Rasolo ary manana. Izy io dia greffier izy io taloha ary mpitsara tateo aoriana. Tanora izy ary izy dia tsy mba olona nanam-pahavalo. Mahay mifandray amin'ny olona rehetra ary miresaka amin'ny olona rehetra. Fa zao ato amin'ny asa izy dia irréprochable. Averiko zay. Tsy azo kianina, tsy azo kianina fa tsy misy kianina. Ny parcours professionnel ny Aimé. Ho an'izay malala azy dia afaka miresaka amin'ny rehetrarehetra izy. Olona tsopo izy, fa miasa izy tsy misangisangy. Zany hoe mandinika zany ianao hoe zavatra mitranga amin'ny zavatra mitranga ny Madagasikara sy miseho. Ohatra misy zavatra malasa saina le izy zany satria hoe ohatran'izay olona amin'ny zavatra sensible. Ny olona tsotra sy mahitsy ohatran'ny vita bonheur ohatran'ny lasa mody mandry aloha zany tsy haiko anga efa tsy maninona hoe tratran'ny déformation professionnelle reo olona tsy mampaninona lazainareo an'izany ary noho izay mihitsy no tsy hanonako zavatra maro fa jerevinareo monsieur documentevonareo hoe ahoana ny fomba famonoana olona manembatrembana. Misy karazany maro. Manaovanareo documentation eto zany tsika tsy miteny mihitsy hoe novonoina na mato azy natson'ny ray onody any aminy Andriamatoa Ieme Rasolo ary manana
Ny resakitsika de hoe ahoana no fomba famonoana olona manimbatsimbana. Aza manontany azy satria manjary manao zavatra tsy mety a. Fa ny angatahako aminareo de monsieur documentaire-nareo de ho hitanareo hoe ohatran'izao ny famonoana ny service d'espionnage, ohatran'izao ny fomba famonoana ny mafia, ohatran'izao ny fomba famonoana intérêt de groupe malveillant na groupe d'intérêt, des personnalités ou des personnages malveillants. Ohatran'izao ny fomba famonoana groupe de lobbying. Mila se documenter nareo. Zao zavatra teneniko anareo tratran'ny infarctus le rangaha de nididina à cœur ouvert de maty izy kanefa nisy moment hoe avotra de asa nga nisy rechute avy eo lera namana plutôt nisy rechute avy eo de maty izy. Ao tany amin'ny taona 19 non 19 any teny faraparan'ny volana rehefa nandeha ny élection de niteny aho hoe amiko a nafatresan'ny tompoko lahy ralitera indrindrindrindra rehefa niresaka tamiko ny zanany tsy afaka mandangy amiko amin'izany ny zanany satria za tsy maintsy maka sécurité foana rehefa misy zavatra sensible ifampiresahana, tsy maintsy mitandrina nazavainy tamiko amin'ny atsipiriany. Fa avy eo moa rehefa niara-niasa tamin'ny merana Antananarivo ny Lamato amin'ny zanaky tompoko lahy ralitera de niangavy ahy izy hoe okazay bainina aza tenenina tsony momba andrabainina fa sao de animba an'le rahalahy. Efa ny fianakaviana niangavy ahy hoe aza tenenina tsony de nirespecteko satria raha mbola nitoizako lalina dia mbola nitoy. Zao ngaralitera dia i bascule nakany amin'ny opposition ary ny juré izy hoe landry zay manko ny problème n'ity le manao menasy de milaza amin'ny olona. Azonareo rehefa manao menasy de tsy rehefa manao zavatra de tsy ilaina be resaka nireglen'ny olona meloa ary tokony iondrana ty andafy ievacuena i ralitera grand chancelier fa nisy olona tsindrin'ny olona tao ambany tanany fotsiny ny dossier tsy nevacue maty any tompoko lahy ralitera raha izay.
io zavatra io embolie pulmonaire azo créena zany io zavatra io rehefa nandeha réception izy dia nisy olona ny servira whisky azy nefa avato arina efa misy olona manaraka azy foana tsy matetika efa hisarikiny mandeha izy dia vao mandeha ny cocktail dia mivoaka anatin'le sakosy ny vera dia tia ny veranao papa dia arahana maso tapitapika eo nisy vera teny an-tanan'ny arainy fandombera tamin'le olona izy nanomboka teo ny tsy netinety ny momba azy naharitraritra asa tsy tadidiko tsony le dossier misy zavatra io azo retardena nonodimandry izy afaka tapabolana izay na 1 mois na 2 mois na 3 mois tsy tadidiko tsony fa il faut que je me repenche et du moins je retrouve les dossiers en question pour être précis zay ny garantery zay na dia tokony évacuenary izy iny tsindrin'le olona fotsiny le responsable fotsiny tao ambanin'ny elany ny dossier an'le ray aman-dreny dia tsy évacuer le ray aman-dreny dia tratran'ny morlanty dia maty embolie pulmonaire faharoa ny opérena andriamatoa Maurice Tsiavonana Maurice Tsiavonana indray dia tena juré elany indray dia tsy maintsy tratrako raha be resaka koa dao lesy araka aminay fa mamono ane reo bandy reo san'andro mitakla ny misy tsy leobody zany teneniko zany tsy maintsy mitandrina tsinona dao lesy araka aminay fa mamono ireo bandy reo fantatra lahy ihany potika ane lahy tsy nety Maurice Tsiavonana satria il a juré d'avoir leur peau tao anatin'ny combat tena mafy nareo an'ireny bandy reny ozy rehefa misy ny manjoa azy ao toatra modindry le rony tsy fantatra ny opérena Maurice Tsiavonana vita tsara le opération 1 semaine après na 10 jours verina tany amin'ny hôpitaly le ny opérena azy dia averina opérena indray ty fa misy an'izao misy an'izao misy an'izao nidra tao amin'ny hôpitaly izy tena dorza tsara mbola velonga iary fidy raha manandray be iarsenina fisy iny médecin teny ralahy fa matahotra représailles tsy fantatro hoe iza ny fahavalo tsy sy nafantatra hoe iza ny namono na dia betsaka ary ny olona ina hoe mety rino nanao an'izany na iretsy satria nandeha loatra ary lancé loatra ary ty teny entina tonga ny apototrofon'ny olona tiany ahena azy hoe elandray dia tsy maintsy tratrako elahy ary fantatra tsara mihitsy zany Maurice Tsiavonana zany fa tsy nisy fitondram-panjakana naongany zany indrindrindrindra fa nisy an'izany atao hoe iary fidy Fleury Rakotomalala atao ambadimbadika atao ry Lola Rasomahary atao ambadimbadika atao niongana tsy maintsy niongana raha vo izany ny miaraka satria ireo mpanao gazety ambon'ireo dia manaraka daholo dia izy Lola Rasomahary zao gadraina niditra tao amin'ny hôpitaly izy toko en forme tsara dia tsy maintsy didina zao dia zao didiny Maurice Tsiavonana soi-disant zao dia zao maty Maurice Tsiavonana foana ianao hoe maty aimé dia fanontaniana napetrako dia tany amin'ny hôpitaly ve
Ty tonga de le olona nanontany anao fa ahoana no afantaranao hoe tany amin'ny hôpitaly? Tsy fantatrareo ny atao anatin'ny saiko a. Eme izy aloha satria maro ny eme fantatra. Emepy tsara lesy e. Ny akama lesy e. Olo ity e. De lasa sady ve tany amin'ny hôpitaly ve le ry maty sataiza? Foana ry ny afantarany lahy tany amin'ny hôpitaly. Tsy an'lesany ny atao anatin'ny saiko ato a. Tamin'ny volana 2000, tamin'ny taona 2023 iny, ary fananiko mihitsy ny tsy niresaka ny zavatra io teto amin'ity émission ty satria zavatra ary tena teneniko anareo fa vitsy ny olona naharaka an'izy afa-tsy ny hoe olona zay mety ho mamana sy ny hoe olona initié ao anatin'izany atao hoe investigation. Vitso a ny olona naharaka hoe aiza ny lalan'ity zavatra ity, inona ny lalana andanan'ity ara ity, satria zavatra tiako tenenina aminareo de eo zao ny ARAI, agence de recouvrement des avoirs illicites, zany hoe agence anankiray mirecouvrir an'ireny le hoe arena tsy fatapeviany reny. Maro ao mitady an'le displayko amako io fa tsy hitako ny nalehany teo za koa zay ny teneniko anareo na de tsy voafolo akory ty tsy maintsy atomboko satria miandry nareo ilaina hoe io izy io. Ilaina ny manome zavatra tsara sy manaraka norma ho anareo. Na de mbola tsy tena hoe vitako hatramin'ny farany ara le fandiniana an'le zavatra fa heureusement moa zany mba fantatra ihany le olona dia mba fantapantatra ihany koa ny zavatra mitranga. Raha hiteny aminareo aho zao hoe ny raporo vetivety a ny raporo d'activité tamin'ny 2023 de teneniko anareo fa vitsy da aloha zany tsy haiko ny bianco fa reny organisme tsy atokisana antsony fa tena teneniko anareo vitsy ny 19 zafadoko ny organisme zany hoe na agence ohatrany tony mavita rapport détaillé ary le célérité an'le le clarté an'le zavatra présenteny de afantaranao hoe professionnel le bandy ary sincère izy na de hitanao ara hoe misy zavatra tsy avoakany ohatra fotsiny satria no ny anto amin'ny aro samihafa zay ho avoakako aminareo avy eo. Vitso iaho mantsy anareo ny olona vetivety kely a nakaiza izy teo ndasy aloha vetivety sady manao an'le documentation zany. Vitsy ny olona nahalalan'ny hoe aiza ity zavatra ity no andeha ary inona ny tiany le ry atongavana amin'ity revy ity. Tena nafanana anahy de zao tany de efa mamany hoe ho vity ty bandy ty, vity ty akamy ty. Zao anisan'ny agence
tena nitohanany communauté internationale ity ara ity. Tena teneko anareo zany. Anisan'ny agence nitohanan'ny communauté internationale ity ara ity. Ary nahazo formation araky ny tokony ho izy ny mpiasan'ny RAI. Ary teto ino tsara tany amin'ny volana avril, le 15 avril 2024 no tonga tany Madagasikara ny expert amin'ny resaka lutte contre la délinquance économique et financière. Tamin'ny 15 avril 2024 ny publication. Fa raha tsy diso tany amin'ny andraso aloha diso ka direction de la coopération de sécurité et du 8 au 12 avril 2024. Tamin'ny volana avril zany farany teo no nisy formation bénéficiaire l'ambassade de France qui a été centrée sur la lutte contre la délinquance économique et financière. Avril, mai. Tany amin'ny volana novembre, octobre, novembre. Satria manao saisie, manao gel des avoirs. Ity RAI ity. Dia tao anatin'ny olona nanaovana recouvrement. Tao anatin'ny olona nanaovana enquête amin'ireny avoir illicite ireny. Nisy narovana tsy hoe tompon'andraikitra fa olona ambony ivelan'ny fitondram-panjakana tao anatin'ireo olona voaroroy amina avoir illicite. Ary ny tena grave dia zao, tsy hita daholo ny nalehan'le entana izay nieritreretina fa an'ireo olona voaroroy ireo kanefa dia narovana olona ambony enjana amin'ny firenena hoe reto tsy azo kitihana. Eme tsy manan-ke an'izany. Zavatra ohatran'izany tena farany tsy tatiny eme. Taka ny Fleury Rakotomalala. Tsy tatiny Fleury Rakotomalala zany hoe tonga dia la tamy avany la dia la fatina boy kely tsy nianatra tsy nahita fianarana io. Ny olona mahita fianarana ary midekany petafako. La fatina jilamboly kely tota kely ery ny andeha baikibaiky ao ty tonga dia non. Ary ny mpinamana mitovitovy toe-tsaina. Sûr et certain fa tsy manan-ke an'izany eme. Fa saingy zao tsy le mety alotsony le hoe tena le mafilo sy le hoe be mokoto. Fa eme efa manambady aman-janaka. Tsy maintsy mieritreritra izy. Ary nanomboka teo izy ny tonga saina hoe ohatran'ny tsy milaminy ty revi ty. Nanjavona, tsy tanetana, tsy tanakaiza. Ny DG ve sady ho eny ambony bureau no gardien. Bazonareo an-tsaina ve zany? Sady ambony bureau no gardien. Tsy possible. Iza zany ny olona afaka mamaky fourrière na hoe zavatra gelé dia avoay tanjaka io.
Misy olona afaka bakionina le korotamby zay hoe alefaso ry zalahy de alefaso ny olombelona. De mivoaka io entana io. Tsy azoko tiana zany reo olona ao. Nanomboka teo nefa tsy metimety zany nga. DG de l'agence de recouvrement des avoirs illicites. Tonga ny volana avril de 8 au 12. Formation portée sur la lutte contre la délinquance économique et financière. Tadidinareo ve zay délinquance économique et financière zay? Aty andafy aty ohatra misy an'izay le organisme juridiction zay na fitsarana zay hoe tribunal maninona grande délinquance financière moa izy teo. Ndrasany hoe azafady mba tiako mahena zavatra norme ho anareo de am'izay tonga de mba milamina le izy hein. Azafady tompoko. Misy an'izany aty andafy hoe office central pour la répression. Aiza le izy teo anticorps. Izary izy teo pour la répression de la grande délinquance financière. Zany hoe RGDF. Misy an'izay io. Misy an'izany aty andafy. Grande délinquance financière. Zany hoe quand on dit délinquance, il y a les délinquants. Na vavy io na lahy. Nanaraka ny formation io ary zareo mpiasan'ny ARAI. Ça mène où? D'après vous? Ça mène droit vers où? D'après vous? Vers Paris. Ary adinonareo tanteraka le tenin'ny Isabelle Delattre, la star, l'amie de Madagascar et du peuple malgache. Elle a bien dit, il y a plus d'argent illicite qui sort de Madagascar que de l'argent que nous finançons qui entre à Madagascar. Betsaka ozy izy ny vola mivoaka tsy mazava. Et quand on dit vola mivoaka tsy mazava de vy zany mivoaka amin'ny Madagasikara azafady miohatra amin'ny vola miditra zay finansienay ianareo. Jerenao azafady toko, azafady ny rapport d'activité an'ny Aimé Rasoloharmanana page 19 dia mazava tsara ato hoe ny corruption anisan'ny matanjaka indrindra mahatratra 27 isan-jato miaraka amin'ny corruption active zany dia mahatratra 59%, dont 48% abus de fonction. Ahoana kely abus de fonction tompoko. Raha mety aminareo aloha le fandaharana dia manaova abonnement, tsy indrina eo amin'le abonnement
de mba manaova zay matoky koa mba miangavy Antanandroa. Ary raha ohatra nareo mbola tia hanampinampy mihoatran'izay, angatao amiko ny riban'ny avocat, fa alefako aminareo fa reo olona ny tsy mipetrapotsiny. Rehefa nydinihana, mba amiteniteny foana koa zany Ramatoa Isabelle Delattre zany. De io marina. Ho fafandra manko ty rapport d'activité ty. Fa malaky nareo makany ty ao amin'ny agence de recouvrement des avoirs illicites. Mazava tsara mihitsy hoe inona aby ny tipana andraso azafady tompoko koa vetivety typologie des infractions visées par les décisions reçues. Mba mahiteny frantsay daholo ngambatsika. Répartition des infractions de corruption et assimilées. 8 isanjato abus de fonction. Izy aby ny olona mino angamba fa tsy hoe olona ohatra hoe mpiasan'ny entreprise privé ary no ndehanao abus de fonction. Non, tsy maintsy haut fonctionnaire, tsy maintsy haut magistrat, tsy maintsy haut décideur de l'État. Ny favoritisme 4%, 17%. Zany hoe raha atambatra zany ny abus de fonction, ny favoritisme miampy ny corruption active dia mahatratra any amin'ny 65-76%. Izy daholo ny tompony andraikitra amin'io. Fa avaiza ny sorsana nanangay emera solo ary manana zany. Paix à ton âme, paix à son âme. Bravo mon ami, tu as bien travaillé. Ny olona ohatran'izany ny tokony héros national. Ary tokony miondrika mpanajana eo anatrehan'izany olona zany, fa nareo miteny daholo hoe tsy miasa le olona io. Fefatra amby 100 isanjato ny faux et usage de faux. Ny non-rapatriement de devise 21%. Izy moa ny tena tompo mifandrarahana am'izao fotoana zao. Ary iza ny afaka ampiasa faux et usage de faux zany, indrindrindrindra amin'ny fangalaran-tany. Fandefasana an'ity harem-pireneny ity. Iza ny afaka manao an'izany? Mazava be zany. Fantatritsika menakava iza ny afaka manao an'izany. Raso indray aloha, verenana kely indray aloha fa manjary ohatrany hoe tsy servi tsara nareo fa raha koa malala koa hoe ohatrany tsy mahay tena loatra sorona mihitsy tsy mahay lery tena tsy inona aby ny contrainte ao anatin'ny tony revi tony manakana an'le olona tsy avy tany ny asany. Ao zany ny atao hoe obstacle juridique. Tsy manana an'le afaka manao izy atrety. Ohatrany tony ataon'ny mpaka zay manimbatrembana de aisaka. Poste budgétaire moa de ny financement zany de tena hoe tsy misy. Il est à noter qu'aucun poste budgétaire n'a été alloué à l'ARAI
depuis sa création, malgré les demandes faites dans ce sens. Dinganko kely ilay hoe ireto aby ny karazana corruption, abus de fonction, corruption active, favoritisme, totalindreo mahatratra 7 isan-jato. Hita maso mibaribary zany e. Tsy mila microscope zany. Fa iverina ato amin'le hoe formation sur la lutte contre la délinquance économique et financière. Tondrany amin'ny fahafatesany zany. Satria raha misy olona malala ary tsy atoro ny avoir financier illicite amin'ny olona ao anatin'izany atao hoe grande délinquance financière, dia voalohany amin'izany ny frantsay, satria matetika rehefa nanan'ireny aty. Voalohany amin'izany ny frantsay, satria manana organisme izy, manana réseau de renseignement matanjaka izy ny amin'izany. Inona ary ny nampilingilingy any eme nampanao an'izany, niaraka nanaiky nanao an'izany formation zany. Efa fantatra fa hamono anao io zavatra io, hahafaty anao io zavatra io. Grande délinquance financière, grande délinquance économique. Tonga de fantatra hoe iza no voakitiky zany. Zao ny teneniko anareo. Raha mandalo amin'ny lalana iray nareo, ka lalan'olon-kafa io, mitsotra indrindra dia zao, aza mandeha amin'io. Satria natokana ho anazy irery. Misy olona anio Madagasikara dia mieritreritra hoe anazy irery Madagasikara. Dia na vonoina na gadraina na lotona, dia mety anontany any nareo hoe raha izany ne betsabetsaka ny olona mety ho vonoina ao Madagasikara. Oui, fa saingy zao misy tsy sarotra. Satria protèze tibiano tonga aloha. Nareo hoe mieritreritra fa raha ny tena marina sy ny zavatra tena hitsanga dia tsy manembatrembana ny sasany ny zavatra nitranga taty Paris. Efa olona firy, certainement, na tsy mila malala ary ianao, na ianao malagasy ary tsy mila malala. Efa olona firy certainement
tsy maintsy nalefo fa misakalela. Andramatoa Kristina Razanamaso, hoe inona ny resaka ao tany Frantsa tany? Inona ny resaka ao tamin'ny Emmanuel Macron? Inona ny resaka ao tamin'ny Premier ministre Gabriel Attal? Ary nahoana ny de mifamihana be tonga de mifankaty be? Ohatran'ny olona efa mifankalala 50 taona tany aloha nareo sy Brigitte Macron. Makarary andony hafa ne reny e. Makarary andony tseritseretina ne reny e. Zany teny anareo fa na any amin'ny opposition ary. Misy olona tsy mahataty an'ireny ary tena teneniko anareo fa tena hoe tena tsy tatiny. Suivez mon regard. De nareo ve mieritreritra fa tsy manelingelina andralahy Kristina Razanamaso? Fa saingy zao rotaka be, tena teneniko zany, tena rotaka be. Ary fatany zany. Fatany zany. Raha i sanatria Kristina Razanamaso zany no hoe sanatria misy mahazo azy, na de manière naturelle ary. Rotaka be. Areta de efa mampilasy. Raha misy manjo an'ny ramatoa Kristina Razanamaso, tompon'andraikitra voalohany fitondrana amin'izao fotoan'izao. Tompon'andraikitra voalohany fitondrana amin'izao fotoan'izao. Mazava be zany. Fa saingy zao, tsanao an'izany tatrala. Tsa izy. Fa ny zavatra ataony de hopitehany. Ohatran'ny sira jusqu'à hatramin'ny farany, jusqu'à la mourir ozy. Io resaka élection any Ambato-Fianarantany io. Ny zavatra nitondrahany eme, ny lalana tokony nandanany, tokony tsy nisy communication. Fa asa angambany ho ferovany tenany de hoe alao toy ny avoka to formation tany amin'ny ambassade de France, na hoe formation no organisé. Fatina alika, fripe, tena hoe tena tsisy hasard du calendrier. Ozy le akamak'izay hoe rien n'est dû au hasard. Fa ndraiky koa fleurirako malala hoe il n'y a point de coïncidence. Quand il y a trop de coïncidences, c'est que bon, ce n'est plus des coïncidences. Ce sont des faits avérés, mais qui ont été provoqués, pour ne pas dire pensés et réfléchis avant l'acte. Pour ne pas dire ça, pour dire à la fin, prémédité. Miala tsiny atoko. Mafy loatra. Ary betsaka ny tsy mahataty an'izany hoe nisy formation amina resaka lutte contre la délinquance économique et la délinquance financière. Est-ce que le doute serait-il légitime sur cette affaire? Je n'en ai aucune idée. Mais seulement, on doit quand même se donner et se dire ce qui s'était passé peu avant, quelques mois avant son décès. C'est-à-dire depuis le mois de septembre, octobre, novembre, où il y avait des ventes
aux enchères organisées par l'ARAI. Limité mihitsy ny zavatra mivoaka ato amin'ity rindriny ity. C'est pas tout, hein. Hitanao hoe misy autocensurany izy. Misy autocensurany izy fa saingy zao tsy nieritreretin-drahalahy hoe hita aty amin'le rapport d'activité ny le izy. Hoe voasoratry mimpandinika zany hoe abus de fonction. Iza tompony afaka manao abus de fonction? Non, tsy maintsy tompona ndraiky mpanjakana, tompony ndraiky sambony. Ohatrany tehiteny zany, za zany tsy azoko zany aimé. Inona nahatonga ny aimé nanoratra an'izany hoe elaisan'ny tompona ndraiky sambony ane no 48% manao corruption ato e. Bonsoir Melchior. Non, c'est vrai, sans déconner. Inona nanorata amin'ny dalany zany? C'est parce que le gars, il est intègre. Le gars, il est professionnel. Le gars, il voit, il observe, il vit, il constate tous les jours que son peuple souffre. Ses compatriotes. Inona ny raha any ande mivory miaraka manao atelier miaraka amin'ny société civile? Non. Le lalana mihitsy zany mitondra azy hoe misy zavatra tsy azo ataony ao Madagasikara e. Inona ny tonatonana ny rôly andehanao vavolombelona na acte répréhensible anankiray. Fa rôly ve adaly e. Ny olona tia tanindrazana ane ao rôly ao Madagasikara any ampigadrana no nametrahana azy. Zay olona milaza marina ane ao Madagasikara gadrainy. Fa inona mahatonga ny lola namoaka an'ireny passeport vazaha ireny Andriamatoa Andry Rajoelina? Inona ny idiran'ny lola amin'izany? Satria ve lola mpanao gazety tia tanindrazana de hoe tsy mety kosa rangara ohatran'izao a. Ny olona miezaky ny manao marina zany ao Madagasikara de tsy mana droit au chapitre vazaha zay. Aisaka amin'ny fanaovana azy. De normal be raha ry lalaty. Morora. Ity mpanodikodina rehetra ity no hitanao devant la scène. Manongo tena ane ianao mahita an'itony le hoe lasa andeha hanohana ny Raoul Daingy. Tena manongo tena ianao hoe tena manongo tena ianao mijery an'le hoe itony ny candidaten'ny 3e arrondissement. Tena matsiaro ohatrany hoe tena farahidiny le firenena. Tena kozy zany. Marina mihitsy ny teny Nadine Ramarsona hoe Fleury. Le olona vanina ane ozy izy tsy voniny. Nadine Ramarsona namorona n'iny teny iny fa zay miteny ankoatran'izay mpindrana fotsiny. Le olona vanina ane ozy izy tsy voniny. Fa le olona vonina ozy izy le olona tsy vanina. Tena niondrika kely tamin'izay. Dada kosa mifirampin'le madama kely ty zany, mademoiselle kely ty zany. Ny vanina tsy vonina fa ny tsy vanina ny vonina ozy. Le 4V. Tena nanaiky tamin'izay. Lasa Andriamatoa visiten'ny Inodc. Andriamatoa Aimé. Zany hoe il a été apprécié. Satria efa hitan'ny Nations Unies fa misy resaka drogue. Ah oui. Fa haingana tolona izany le olona.
tamin'ny 14 mars 2024 zany zava-drany e. Branche anankiray ao anatin'ny système onusien io, office des Nations Unies contre la drogue et le crime, UNODC, l'agence de recouvrement, niona tamin'ny agence de recouvrement, tamin'ny 14 publication tamin'ny 14 mars 2024. Oui. Mampalahelo ny zavatra mitranga. Mirary, zafady tompoko, mirary fiononana ho an'ny fianakaviana, ary sahako milaza fa anisan'ny navita asa ary anisan'ny olona manana ny ajany sy maizy azy Aimé Rasoloharmanana. Tokony enimbonahitra ny fianakaviana ary tena afaka mirehare nanana ny Aimé fa na ohatra ry tsy mbo nitabataba satria mety niraisina hoe mpanao politika dia tatao misoratra ny najanony, ny sanganasany, ny zava-bitany ary tena mazava. Tena mazava hoe tena ny asa lehibandy ary tsy nanao hoe nametraka raha sanatrity izao, raha sanatrity mety ho zao. Mijaly loatra raha mijaly raha malagasy, fa mino aho fa ty malagasy ty tsy maintsy hitraka pitika afo ray fotsiny io dia andavatra.
Eny araka dia mametraka ny veloma aho, rehetraka veloma finaritra ary mandram-peona ho antsika rehetra tompoko veloma.